Ahoana Marina Mbola Velon-Kantenaina ve Izao Fitondrana Izao? Tazana tanteraka am'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny fomba fitantanan'ny olona manana traikefa sy ny olona vao miana mandeha amina fitantanan-draharaha. Raha ny mpitondra ankehitriny io no resahina dia efatra ny amin'ny tetezamita no efa fantatra ny fomba fiasany sy ny fomba amam-panaony. Tsy misy afa-tsy ny familiviliana ny saim-bahoaka sy ny fanamparam-pahefana ary ny fanaovana kolikoly avolenta. Vokany, krizy foana ny firenena, isaky mitondra firenena izy. Ny mpitondra sy ny mpomba azy ihany sisa no samy laza am'izao fotoana izao fa mandroso ny firenena ary miadam-pinaritra ny vahoaka malagasy. Izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny? Hoy mantsy ireo vahoaka madinika hoe tady vola ila tsy ahita hanko hoanina ny tsena ny ravain'ny komina ny tsenanay Teremamasina vatra kely ohatr'izao dia hanina hoanina raha ila tsy hita. Tena tsy mety mihitsy ty fa tena tsisy fijerena vahoaka mihitsy zany moana mitokana aloha. Raha jery vidim-bary fotsy tsika zao ovina nisy vary hoe 3005 4000 kapoka ty conteneur. Tsy lana am'izao koa tsy lana koa. Tsy lana koa tsy haiko ty antony. Sahelo am'izao sahela koa. Tsy lana koa fiaigna am'izao koa grave be loatsy. Tsy araky ny zava-misy am'izao fotoana zany vidim-piainana hatramin'ny vidim-bary, menaka, saribô, tena efa niakatra be. Tonga aty amin'ny fambolena, ireny zany tokony ezahany fitondram-panjakana, ny fambolena, ny fiompiana. Zay zany ny kapafana fehiny fa ny ankoatr'izay mahirana be aloha zany vidim-piainana niakatra daholo ny rehetrarehetra. Ny anao zany matoa anao mihinana dia ny asa nataonao no hohaninao fa raha manantena fanjakana zany anao dia eo ny raisiny. Izay no fitarainam-bahoaka. Ireo dia pirofo mivaingana fa tsy mahomby mihitsy izao fitondrana izao. Mila fahaiza mitantana amin'ny firenena ary mitaky fahaiza mitarika sy fahaiza mitsinjo lavitra. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena aloha dia lavitry ny afo ny kitay. Raha ny fampandrosoana ny Madagasikara no resaina am'izao fitondrana rajoelina izao. Ny Covid-19 no aniliana ny tsy fahaiza mitantana. Tsaroantsika tsara angamba ity teny nataon'ny filomarika Ravalomanana ity. Raha ny vahiny tao amina fandaharana miara-manonja ny tenany ny 17 ny volana Marsa 2024. Niady amin'ny valana retina no resaka tamin'izany fotoana izany. Dia ty laza aminareo mihitsy hoe fanahoelana hoaingana tsy maintsy miverina amin'ny teniny ireo. Tsy maintsy tsisy alarala fa iveriny ireo fa sao dia ampopoly mahatonga tsy hanafatra an'izy. Tsy aloha ve mba milefitra kely na modina tsy hitany aloha zay vao teny hafa dia ny ain'olona vonjeny. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe diso ve ilainy lazainy? Inona tokoa moa ny zava-misy ankehitriny? Ity mantsy no fanazavany ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Fantatra fa isika eto Madagasikara tsy afaka mitoka-monina. Hitantsika ihany koa ny fivelaran'ny fanapahan-kevitra misy eran-tany ny amin'izay tokony sy ny ataoko hoe fepetra maro isan-karazany ahafahan'ny olona mivezivezy eran-tany. Ary zany rehetrarehetra zany dia ataoko hoe anisan'ny fepetra maro isan-karazany izay tsy maintsy nodinina. Izay no fanazavany ny Prime Ministre. Raha tsaroantsika tsara dia izao fitondrana izao no isan'ny voan'ny fanaratsiana ny anaovana vaksiny teto amintsika. Ary ny filoham-pirenena io mihitsy no nilaza fa CVO ihany ary CVO hatrany. Nivoaka ny vaovao avy eo fa misy fanaovam-baksiny miafina teny amina toeram-pitsaboana iray teto Antananarivo. Ary vaksiny tsy nitovy tamin'ny nataon'ny vahoaka malagasy no natao tamin'izany. Io fomba fitenin'ny filomarika Ravalomanana io no atao hoe vision. Ity ihany koa mantsy no nambarany tamin'ny fotoana io. Tsika nge eo amin'ny 200 mahery eo nisan'ny firenena eran-tany. Firenena anankitelo ihany no tsy manaiky an'izy io. Firenena telo ihany. Ary voalina ny resaka tamin'ireo avy any New York, avy any Washington nanilazan'izy io hoe jereo kely fa tena maika dia zay zao ny zaza atao. Betsaka reo firenena any Afrika izay
manao négociation zay miresaka amin'ny organisation mondiale de la santé na OMS na koa miresaka amin'ireo mpamatsy vola anazy eo de afaka mifanaraka izy ka raha ministre anankiray milazana zany tena mahatoky anefa venao fahampy mifahaizana de hainao reo le professeur sanandreo ve izy ohatra zao nyresaka tany Danemarka malala tsara andreo le pays scandinave reo de nilaza taminy hoe fa maninonareo a no najanonareo aloha lay fanaovana vaccine de hoe mahatsapy zay izy fa ohatra misy coagulation kanjona fa jerevana le izy tsy de mitombona loatra fa toizany ihany refa aveo ty hiteny aminareo zany rehefa misy ahatra mampiay de alao mifanatana de miresaka fa ny tonga de ilaza kategorika hoe zay tsy mila fa fafiry ny fahaizan'ny olona ny fahaizanao re olona izay no fanazavany atreto de tsy misy mivoana amin'izay lazainy avokoa no zava-mitranga eto amin'ny firenena saingy ny mampalahelo dia ny fitabitro ataon'izao fitondrana izao amin'ny vahoaka malagasy tena tsy fahaizana ve sa inina afenina ny marina nazo famatsim-bola i Madagasikara izay famatsim-bola avy amin'ny banky mondialy ity no fanazavana nataony filomarika Ravalomanana momba izany fanodikodona tsaina fotsiny any hoe misy mizao ny ary misy zao ny ary sakananao ty zay ranga ty tsy lazana tsy ananareo am'izany malaly zay nazy vola ony avaria diso zany vola zay nomeny banque mondiale ividanana vaccine ho an'ny vahoaka io de naovana pika ninina tenenina zay ny marina fa tsy hoe nazy vola zay de ndanao zava-tanana indray diso be zany satria ijerevana amin'ny vahoaka hoe ahoana naporosihana vahoaka sy itenenana ny mpitondra hoe mba ataovy zay aporosihana ny olona no vaccine ka tsisy le vola ividanana vaccine meny ny banque mondiale la vola meny ao anao voatery tsy maintsy mandany an'io ary tsy anao nitatana fa vaccine ny tonga eo vaccine ny tonga eo de antaranao zay le lazaiko nareo hoe ka fifandraisana ny velany zany aza matahotra nareo anazy zany kapokako zany tena marina zany ary anton'izy tianareo antanina any hoe marina sa tsy marina momba ny vaccine ny tena apahany betsaka miny 490 millions iny satria teo to Covax nandray jara tam'izany dolo ny firenena matanjaka ny Union européenne ny américaine ny japonais drehetra ftia fa be loatra mba mandoavinareo de zay tsy manana tsy atao vaccine zany reto olona 27 millions reto tsy atao vaccine zany izy reo de hoe ataonay vaccine reo menay volonareo tsy amenaynareo vola fa vaccine nalefanay tanao zany aiza nalalako azany ndresaka tamindrareo inona tokoa moa no zavanisy ny baradaka ny fitondram-panjakana malagasy fa izany tokoa no ampiasana io vola io hoiatrano mantsy ny prime ministre hoe amin'ity taona ty tokony eo amin'ny 840 millions ny malagasy vita vaccine amin'ny taona roapolo sy ariva tokony eo amin'ny 4 millions efa teneniko teto mahakasika an'izay amin'ny taona 2023 eo amin'ny ny ambiny tokony eo amin'ny 10 millions eo ny olona vita vaccine zay drafitra national zay dia fampizarana tamin'izareo mpiaro-nominantika amitsika satria misy fandraisana anjara tsika ao anatiny dia misy fandraisana anjara ny mpiaro-nominantika amitsika ihany koa mazava izay io lay nolazay filomarika Ravalomanana hoe aza matahotra ry vahoaka malagasy fa ho avy ny vaksiny manaraka anana ny filomarika Ravalomanana ny fahaizana miresaka na amin'ireo mpamatsy vola izany na amin'ireo masoivo miasa sy monina eto amintsika ireo ary izany no isan'ny mampiavaka azy sy anana ny traikefa tsarotsika tsara ngamby ity ady hevitra atao amin'ny fahitalavim-panjakana ity nandritry ny fampelezan-kevitra ity no teny natao ny filoam-pirenena io sady ny rehareany mafy tamin'izany fotoana izany resy lahatra tanteraka fa ny fitrandrana ny arenakibon'ny tany ihany no ahafahantsika maleo tena maleo tena anafitra ny Madagasikara tsy endrana vola ny ivelany itsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana andro rajoelina izay no teny nataon'ny filoam-pirenena ankehitriny io tsarotsika tsara ngambo
fa efa hatrano no ampiseho ny traikefany amina fahaiza mitantana ny firenena ny filoha marikaravalmanana ary ny fahaizany mifandray amin'ireo firenena any ivelany na ilay antsoina hoe relation internationale. Hoy mantsy izy hoe raha tsy haitsika tsara ny miady sy négocie hoe nareo a manakany aminay ny Madagasikara globalisé ny économie anay na manao fanatontolonany économie fotsiny fa rehefa sendra ny crise zahay sendra ny fahasairanany izay a jerenareo fotsiny dia nilazany zany mazava tsara tamin'ny chancelier Merkel zay manana vola amin'izao fotoana zao fomeo anay anio zay interlocuteur na ambassadeurnareo ty Allemagne no tonga dia menay vola nareo androany tsy nateny tsy navolana satria nahoana tsisy ambassadeur ny Allemagne tany amin'ny Union européenne tsy ela koa reto amin'ny Bruxelles ahoana hoa nareo a malala tsara Madagasikara misy ponina any amin'ny 12 tapitrisa mahery any zao nataonareo niona tamin'ry Louis Michel niona tamin'ireo le pitariky reo a zao dia davinainao président rehefa vita ny fifidianana dia manome toky zay a fa tena zay ny mahatonga azy hoe io décentralisation io atao manome toky anareo aho fa mifanaovan-dalana décentralisation a toadrano ho ataony BADA Union européenne Banque mondiale ary ity manifesto ty ny le misy any sodra petsaka manao an'iny ty manifesto ty tsy zaho hery nanao an'io hoe lasa nanao an'ity tary Allemagne na tany Amerika na tany Frantsa fa taty aloha ny tomboko dia netiko tany Bruxelles dia netiko Bruxelles dia netiko tany Washington netiko tany Lizy dia zay ny natonga an'ity ato azao lasa mahay jinjavary manala ny vary sy ny tsiparifary avako le tsiparifary ty tsisy ty izy ty ty tsisy ty dia rehefa avy eo nampiseho tsara hoe tsy maintsy aseho hoe tena miaraka akaiky ny vahoaka ianao mahay mijinjavary tokoa ny ahy dia zay ny resahako aminareo dia resahako akoa ny resahako taminy fa tsy afaka mamokatra mihitsy raha tatsara eo a raha tsy voafehy tsara aloha ny fandripahalemana. Izay no fanazavana nataony tamin'ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany. Raha ny filoha marikaravalmanana sy ny tetikasa tao amin'ny manifesto angamba no nampiarina nandritra izay roa taona sy tapany izay, inona fa efa tsy ohatr'izao intsony i Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka malagasy. Taratry ny fahaizan'io ny nahatonga ny arikarena fahobe ho fito faingo 8 isan-jato tamin'ny fotoana izay nitantanany ny firenena. 12 taona tsy teo amin'ny fitondrana ny filoha marikaravalmanana. Tsy tratran'ireo mpitondra ny fandimby azy intsony izany hatramin'izao. Filohan'ny mpanohitra izy ankehitriny ary arany rehetra mahita ny fahatongavan'ireo masoivo sy ny solotenan'ireo firenena maro izay mitafa sy mifampiresaka mivantana aminy eny amin'ny trano foninan'ireo. Izay dia midika ho fampitokisana goavana. Isan'ny krizy mafy teto amin'ny firenena ny krizy Roso roa arivo. Saingy 8 taona teo amin'ny fitondrana ny filoha marikaravalmanana dia milamina ny fiainam-bahoaka noho ny paikady matotra sy ny fijerena ny tena maharary ny vahoaka. Izany no mbola mampiavaka ireo tetikasa izay nivolavolain'ireo ho an'ny firenena satria azo sapahitanana tsara ireo zavabitany. Ny fanamboaran-dalana izay nahafahan'ny vokatra mivezivezy teto Madagasikara, ny fanamboarana ireo lalana teto Antananarivo izay lazaina fa rokadiny arivo io tamin'ny fotoana nitondrany no nanaovana ny fizahana ara-teknika izany tamin'ny alalany tetikasa Masaide. Ny fahavitany ireo lalana izay nanahirana ny vahoaka toy ny lalana ny azo ny tapany avaratry ny nosiny sy ny teny atampony orombe, ny fijerena sy ny fikozakojana ireo fotodrafitrasa maro amin'ireny lalam-pirenena ireny. Raha teo amin'ny fiainam-bahoaka dia hitantsika ny famatsiana ireo tantsaha tamin'ny alalany tetikasa PSDR sy ny maro hafa. Nazo fiofanana sy fitaovana entina mamokatra ireo tantsaha sy ny mpiompy. Nisy mihitsy aza ny fanaovana fifaninanana ho an'ireo tantsaha-mpamokatra mba hanamafisana ny vokabary avy eto an-toerana. Toerana maro no natsaraina mba isariana mpizahatany teto amintsika toy ny fanatsarana ny borony mahajanga. Mbola biro-panjakana maro no miasa amin'izao fotoana izao no natsangana sy namboarina tamin'ny fotoana nitondrany.
ao ihany koa ireo sekoly izay niarahana ny asa tamin'ny fida tano zany fotoana izany. Eo ihany koa ireo CSBD maro samihafa izay tsy nolokoiny ho lokony antoko nisy azy mihitsy tamin'izany fotoana izany satria fananam-bahoaka ireo fa tsy fananana antoko ary volam-bahoaka no nanaovana izany ary lova ho an'ireo taranaka faramandimby. Tamin'ny fitondrano no nisy ny kantiny scolaire tamin'ireo sekolim-panjakana. Nahazo fitaovam-pianarana avokoa ny zaza malagasy rehetra tsy ankanavaka, fa tsy nisy fanavahana hoe ty zanaky ny sahirana na ty zanaky ny manan-karena. Mpiasam-bahoaka izy ka dia izay mahasoa ny vahoaka no ny masony. Santionany ireo fa raha fehezina dia olona tena manana traikefa amina fitantanana raha ny filoha marikarahavalomanana. Ankehitriny anefa aiza ireo ezaka efa natombon'ireo? Na izao zava-misy izao aza dia mbola toky hatrano no omeny ny vahoaka malagasy hoe tena ilaza aminareo mihitsy hoe ny zavatra ataontsika eto tsy anambitamby, tsy anafosafo, tsy andokadoka, fa tena ilaza marary ny vahoaka. Ary matoa ny antso an'ity amin'izao fotoana izao matoa zay ny anapa-kevitra efa tsy latsaky ny ray volana sy tapany no ny antsonan'ireo manam-pahaizana ny kondo niaraka tamiko namolavola sy nandinga indrindra tao anatin'ny taorinan'ilay fivoahan'ilay didy hoe tsy azo valozana, ay azo valozana ihany izy izy manao azy enoy tsara ny alizy enoy tsara dia ny kondo tamin'ireo manam-pahaizan'ireo fa zay tena expert malalan'io ndany avy eto toerana na avy any amin'ny vondroparitra zany a, vondroparitra zany avy any amin'ny sadeka na international avy any velany na reo masivo zay indraisiko tsy natao tonga fotsiny akory zao fa nalamina tsara ahitantsika ahitanareo fa tsy manonao foana mihitsy zany atoko mpanohatra eto Madagasikara zany. Mazava ny nambarany teo iza tokoa moa no ianteherana amin'izao fanarenana ny firenena izao raha tsy olona efa manana traikefa toa azy. Ny fitondrana rajoely izay nilaza azy ho TGV amina fampandrosoana manko ty mikepoka sy mihinana izay tandrifiny lohany, fa ny vahoaka malagasy ty mandadiarona kosa sahirana nano arapaka isan'andro aza efa tsy hita intsony. Inony izany no mendrika izao fitondrana izao? Fa Ahoana Marina e! Ahoana Marina e!